Eny ary eto amin'ity vidéo ity tsika dia hiaraka hianatra ny bazina folk. Tsy dia sarotra ilay izy fa mila mizatra fotsiny. Ity ilay ataontsika hoe P na hoe pouce. Ity indray ataontsika hoe index na hoe I. Ity indray majeur na hoe M. Ary ny farany dia annulaire na ihany koa hoe A, zany hoe P I M A. Zay zany ny zavatra ianarantsika eto. Voalohany tendry an'ilay basy eto tsika. Iny amin'ny farany ambony iny. Dia vita zay dia mitendry an'ilay eo amin'ny troisième corde. Dia avy eo mitendry an'ilay deuxième corde. Dia avy eo mitendry an'ilay première corde. Zay ilay atao hoe P I M A. Zay zany ilay nianarantsika teo, zany hoe. Dia avy eo soloantsika indray ilay basy, ataontsika ohatr'izao. Dia avy eo soloantsika indray ilay basy, ataontsika ohatr'izao. Ao, zany hoe ohatr'izao zany izy rehetra rehetra hoe. Ao, dia zay averimberinao environ 10 à 15 minutes. Dia rehefa folaka tsara, ny ahafantarany hoe folaka ilay izy, tsy mila mijery ohatr'izao ianao. Ianao manko voalohany tsy maintsy ianao ohatr'izao. Dia tsy mila manao an'izay intsony fa tonga dia manarak'izay indray dia hiaraka ianantsika hoe pimam. Zay zany ianarana pouce, index, majeur, annulaire. Dia avy eo miverina majeur. Pouce, index, majeur, annulaire, majeur. Feo anaky 5 zany atao. Ray, roa, telo, efatra, 5. Ohatr'izao zany atao. Dia avy eo midina eo ambany. Dia avy eo midina eo ambany. Ok, zay ary averintsika. Vita zay dia midina eo ambany. Dia avy eo midina eo ambany, zany eto. Dia ohatr'izay, zany hoe ohatr'izao zany averintsika. Rehefa hay tsara ilay izy dia tsy mitsikilokilo intsony fa aty ny jerena eto. Dia ianarantsika indray ny pimami. Izay indray zany ianarantsika, zany hoe pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Zany hoe 1 2 3 4. Ohatr'izay zany. Dia avy eo. C'est zany ilay izy, zany hoe basse, troisième corde, deuxième corde, première corde, dia miverina deuxième corde, dia avy eo troisième corde. Vita zay, dia avy eo indray basse, troisième corde, deuxième corde, première corde, deuxième corde, troisième corde. Vita indray zay, basse, troisième corde, deuxième corde, première corde, deuxième corde, troisième corde. Zay ny base amin'ny resaka folk. Dia rehefa mahay izay ianao dia efa zava-dehibe.